fampianarana iarahanao amin'ny ambasadorland dia ny apôstôly Marc Raza. Iraka lehibe farana ao amin'ny apokalipsy. Iraka lehibe farana ao amin'ny apokalipsy. Faliana lehibe indray no iarabako anao anty andro anty raha mbola afaka indray ianao zany anaraka anty fandaharana lehibe izay fampianarana iarahana amin'ny apôstôly Marc Tatandraza eto amin'ity toerana ity. Mbola faly hatrany aho mahita anao angetaeta sady manaraka tsy tampaka ny fandaharana sy ny fampianarana izay hoentiny apôstôly Marc Tatandraza. Hitako na dia sarotra be sady lalina aza ny lesona dia miezaka foana ianao zany tena manaraka n'ilay fampianarana ary hitako tena tsy kivy mihitsy ianao fa tena lina dia lina sady mangetaeta ihany koa agnaraka n'ilay fampianarana. Faly aho mahita anao tena mangetaeta sady mazoto. Androantsika dia resaka fampianarana tena lalina avolenta lehibe indray androany agnazavako aminao indray ity fampianarana lehibe goavana anankiray ity ka dia manentana anao foana mba tena hahazaka. Somary sarotrarotra foana moa zany fampianarana apôstôly Marc Tatandraza ary somary lalina foana fa na zany na tsy zany aza vitanao io aza matahotra fa arak'ilay fampanantenanako anao foana raha vitanao hatramin'ny farany fianarana dia ho lasa lavitra ianao. Eny fa nareo docteur ny théologiana aza tsy hitovy amin'ny fahaizanao mihitsy raha manaraka ny fandaharana ampianariny apôstôly Marc Tatandraza eto amin'ity toerana ity ianao. Resafintsika eto indray ary ny mikasika ny fetrandro fito. Efa voaresadresaka ihany io fetrandro fito tany amin'ny fampianarana tany aloha izay nilazainy apôstôly Marc Tatandraza teo aloha mikasika ny fitopolo herinandro. Efa voaresaka tao io hoe nanao pôzy Jesosy Kristy ahafahany manatanteraka ny fetrandro fito. Marina eny satria nandritsy ny fotoana nanaovan'i Jesosy Kristy pôzy ny asany tany Jerosalema dia nisy asa lehibe koa nataon'i Jesosy Kristy tany an-danitra. Dia tsy inona izay asa lehibe natao zay fa ny fanatanterahana ny fetrandro fito. Agnisan'ny fanontaniana lehibe mipetraka ao anatin'ny bokin'ny Daniela ihany koa na ao anatin'ity Ezekela ity izay resaka fetrandro fito zay. Ka androany moa dia ho azavaiko aminao an-tsipiriany momba an'io fetrandro fito io ka ho azavaiko an-tsipiriany aminao zany hoe ahoana sy ahoana momba ny ity fetrandro fito ity. Ny bokin'ny Daniela sy ny bokin'ny Ezekela moa tena milaza azy io ka ho azavaiko aminao an-tsipiriany mikasika an'ity fetrandro fito ity. Fetrandro fito ny voatendro olanina amin'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna sy ny fanjakan'ny Joda. Rehefa naminany momba ny fetrandro fito Daniela mpaminany dia tsy nilaza momba ny handravana ny fanjakan'ny Nebukadnezara irery ihany fa voakasika tao anatin'izay koa ny fanjakan'ny Joda. Koa noho izany ny fetrandro fito dia mamaritra ireto fitondram-panjakana lehibe roa ireto. Voalohany fitondram-panjakan'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna ara-nofo, ny faharoa fitondram-panjakan'ny Joda ho ara-panahy. Ireo fanjakana roa lehibe ireo no tian'ny Daniela mpaminany resafina eto fa ho ravan'Andriamanitra kanefa aloha aorian'izay dia mbola hajoro ny Jehovahandriamanitra indray izy ireo rehefa tapitra ny fetrandro fito izay voalazan'ity Daniela 4:7 ity. Ovakitsika ny Daniela 4:7 izay tena milaza tanteraka ny resaka fetrandro fito io. Daniela 4:7 dia mivaky toy izao ty teny ity amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no amakiko azy. Daniela 4:7 zao ny vaky ny ato eno tsara ary. Aoka hovana ny fony ka tsy ho fon'olombelo ary aoka ho fombiby no ho ao aminy ary aoka ho fetrandro fito no ho lanina aminy. Arak'izay voasoratsy zay zany dia nitsinjiny soratra masina tsara zany fa fetrandro fito no ho lanina aminy. Zay zany vao regle ny zavatra rehetra, zay vao milamina ny zavatra rehetrarehetra rehefa tampitra ny fetrandro fito. Raha vao miresaka ty resaka fetrandro fito ty moa zany tsika
de anisany somary lalindalina somary le mampitapitapy araky le teneniko teo iny io moa zany araky le faniazavako teo iny raha vao resaka fampianarany marika tatandraza wa tsy maintsy lalina foana lalina satria rehefa ampianarana avy eny an-danitra le izy resaka apokalyptika resaka fanazavana zava-miafina rehetrarehetra ao anatin'ny baiboly ka raha vao miresaka zava-miafina ohatran'izany tsika zany de somary sarotrarotra le izy fa manentana anao foana zany za azaka fa courage fa vitanao io aza matahotra fa tsotsa be ry foana ny fampianarana tatandraza ary io vitanao io fa aza matahotra ary za koa nge tsy de tena ataoko amle tena lalina be le tsy takatsy ny saina reny fa fantatro ihany hoe ohatran'izao tokony ho zakanao zany de atreo fotsiny zany no ambarako anao atreo avao koa no ampafantariko anao fa rehefa tena inao manampahaizana faratampony be tena rehefa tena lalina be reny anao ampafantariko anao tsy priany daholo ny zava-miafina rehetrarehetra sy ny secret rehetrarehetra fa atreto aloha tsika mbola somary ataoko amle maivamaivana kely le zakanao foana anao fa aza matahotra fa rehefa mifanena tsika afaka mametraky fanontaniana amiko tsara ianao ahoana tsara apôstôly marika tatandraza fa mbola mahalina be anaka le fampianarana fa le izy hitako hoe mbola sy tena ampy tsara le fanazavana ka za mbola mitady fanazavana fanampiny direct ty aminao izy anao tsy problème vao maika tsara izany zavatra zany tsisy olana zay rehetrarehetra zay ya zay zany raha jerena vetivety zany fitina vetivety zany izy teo iny de hoe ity resaka fetrandro fito ty zany de tsy miresaka momba ny fanjakan'ny Nebukadnezara irery fa zany hoe sady vao resaka koa zany fanjakan'ny Joda zany hoe anatin'ny fetrandro fito io zany de zarana reo zany fetrandro fito io fetrandro fito voalohany zany lanina amin'ny Nebukadnezara fetrandro fito manaraka lanina amin'ny fanjakan'ny Joda zany hoe sazy zany le izy amantena maro sazy le izy zany hoe nahazo sazy zany ireto mpanjaka roa lehibe reto voasazy ho hitatsika io moa ny antony voasazy azy fa eto ampiandohana fotsiny zany mahatonga za manazavazava hoe ty fetrandro fito ty nge resaka sazy izy io zany hoe voasazy fetrandro fito zany ty mpanjakan'ny Nebukadnezara voasazy fetrandro fito koa ny mpanjakan'ny Joda ary tsy ilamina mihitsy ny raha tsy lanin'izy ireo ny sazy zay ny azon'izy ireo rehefa tamitra moa ny sazin'izy ireo de miregle indray ny raha satria Jehovandriamanitra le nanome sazy an'izy roa reto zay mihitsy le izy satria araka nyty fahitana nita Nebukadnezara ty no nanamarinana fa tena sazy le izy satria ity fahitana nita Nebukadnezara ty no nanamarinana zay sazy zay ino izy anao ny fahitana nita Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna nahita zany ty Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna araka ny Ezekela araka nyo Daniela toko faefatra io raha vakinao tsara Daniela toko faefatra io manomboka amin'ny andiny voalohany hatra farany de ny tantara zany ty Nebukadnezara de nahita zao izy Nebukadnezara araka le tantara Nebukadnezara tao amin'ny Daniela toko faefatra andiny voalohany hatra farany zany hoe nahita zao izy Nebukadnezara tamin'ny fahitana fa indro izy nahita kakazo lehibe hazo lehibe anakiray de ty hazo lehibe ty izy Nebukadnezara lava be izy io de ny tena tany amin'ny lanitra mihitsy zany ny ratsany no ny tena le lohan'le kakazo de ty kakazo ty izy nandoroboka be le kakazo hoe nisy rantsana de tena amin'ny raviny io izy namoa voa maro ary teo amin'ny rantsarantsany koa nanitolizany vorona namboarany vorona ny trano sy ny alokalofany vorona ary ny rantsarantsany alokonazy ny alokalofany bibidia rehetrarehetra de ty kakazo ty izy tena avo indrindra de gaga izy Nebukadnezara fa naeno feo zao avy any an-danitra ny teny hoe io kakazo be avo be miteka amin'ny lanitra io kapao io tapao any io kakazo io de avelao fotsiny fotony hoany anatinala de asio fevivarana mba tsy ahafahany maniry ary avy ka fetrandro fito no lanina aminy zay izy va maniry amizay de après an'izay zany haniry le kakazo
de agnisan'ny tena napitapitateraka ny Nebokadnezara mpanjakany Babilôna zany fahitana zany hoe inona ny dikan'izany fahitana zany. Nalainy Nebokadnezara daholo no mbiasa sy ny mpimasy rehetrarehetra tao amin'ny tanàna sy ireo mpaminany sandoky maro samihafa, nanazava hoe inona ny dikan'ity fahitana ny hitany mpanjaka ty, fa tsy nahay ny valiny io zany rehetrarehetra. Ty farany moa zany noentina zany ty fahitana ty nentina tany amin'ny Daniela, de nalaina zany ty Daniela tena anontaniany mpanjaka Nebokadnezara ny Daniela mpaminany zany hoe mba azonao azavaina amiko ve idikan'ity kakazo ty fa zaho eto iny hoe tena mitapy mihitsy tsy mahatakatsy an'ity zavatra ty, lalina nge zavatra ty izy. De hoy izy Daniela mpaminany hoe ay inona le fahitana, nisy kakazo be otrotran'izao le kakazo be de ohatran'izao le de garangaza fanokapaina kakazo io de nasiana vy de avelana amin'ny anaty ala any foana de ofetrandro fitony lamina. Ino dikan'izany? De après nzay ndraiky mbola itsily foana, ino dikan'izany Daniela? Ay hoy izy Daniela, zavatra tsotsa be le zany tsotsa be zany izy Daniela, manazava zany tsotsa zany. Mba hazavao fa tena naizao eto ane izy Nebokadnezara efa tena reraka, efa nangonoko tao iny mpimasy eraka ny tanàna ray manontolo fa tsy nisy navoavany ty resaka fahitana ty tsy misy mahay an'io dikan'io de iza ny hay an'io. Hoy izy Daniela, tsotsa io, ndao fa hazavaiko aminao. Voalohany indrindra aloha izy Daniela, ity resaka fahitana ty tsy natahoanao ty fahitana ty, fa hoan'ny mpanjakany Joda fa avalinao io, mpanjakany Joda no resafiny Jehovandriamanitra io fa tsy anao mihitsy. Fa raha ianao ndray mitonatonana eo de fa miomana fa miatra aminao koa io sazy io ay ve zany hoy izy Nebokadnezara. Iao izy Daniela, dikany azy io zao fanjakana manandratena, dikany io izy Jehova manandratena, mpanjaka manandratena io de manao n'Andriamanitra tsy misy, izy milaza ny tenany ho Andriamanitra, ohatran'izay dikan'io de lany mahazo sazy izy amin'ny Jehova de fetrany fito de zay va après zay koa izy mandra fito taona izy ohatran'izao azavazavany Daniela kelikely tsotsy zany le raha. Hay zany ty Nebokadnezara ty na de nahazo fampitandremana tamin'ny Daniela mpaminany aza izy nitonantonana ndray izy, tsy haiko zay raha nahazo an'ty Nebokadnezara ty fa nisy fotoana izy niboaka teo tokotany teo de nirearea hoe ry Babilôna, tsy anao ve ny Babilôna zay asan'ny tanako zay feny voninatsiko, indriny alehibezanao ry Babilôna, rearean'ny Kaldiana, taty sy ny karazany, ny voninatriko, zaho lehibe, zaho Andriamanitra. Nanomboka tamizay de tateraka tamin'ny Nebokadnezara arabaky teny taminy ny fahitana zay nampitandremin'ny Jehovandriamanitra azy. Tadidio fa efa nisy ny fampitandremana matoa efa nasehoan'ny Nebokadnezara mpanjakany Babilôna ity fahitana ty mba ho fampitandremana azy. Kanjo ninia mihitsy ty Nebokadnezara, nanota ka nanandratena, nanao ny tenany ho Andriamanitra de niatsa taminy ry havana ny sazy. Voasazy zany ty Nebokadnezara mpanjakany Babilôna ka nanomboka teo zany izy novana ny fony tsy ho fon'olona ka de lasa natao fo biby ary ho fetrandro fito no olany namotry. Araky le efa nianaratsika teo aloha mikasika ny 7 herinandro de hoe raha vao miresaka fetrandro fito zany tsika de zao ny tsara ho fampafantariko anao hoe fetrandro fito zany tsy herinandro fa fetrandro ray zany misy taona ray, fetrandro roa misy taona roa, fetrandro telo misy taona telo, fetrandro efatra misy taona efatra, fetrandro dimy misy taona dimy, fetrandro enina misy taona enina, fetrandro enina misy taona enina, fetrandro fito misy taona fito. Dikan'izay zany ny fetrandro fito resafina eto dia fito taona araka ny fanisan'ny jiosy. Ireny moa zavatra efa haitsika reny fa ny jiosy tsy raha manao fanisa andro ray zany, fa raha ho jerentsika ty inomeri ty nomeri toko fa efatra ambin'ny folo andininy fa
efatra amby telopolo tia de milaza mihitsy zareo fa raha vao miresaka momba nyty resaka raha ty zany zareo a miresadresaka momba ny andro io a zareo zany tsy tonga de miresaka hoe andro ray androany fa ny zareo miresaka fetrandro fotsiny zany zareo a de fa antaona zany dikan'izay vakitsika zany ty nomery ty a ahafataranao tsara zany hoe zay zavatra zay a hoe eo zany anao vao mahafantatra hoe hay zany kay ny jiosy zany rehefa manisa de ataon'zareo fotsiny hoe andro ray zany a de soloan'zareo a taona andro ray a taona andro ray a taona vakitsika ny nomera ato amin'ny boky nomeria no misy an'io resaky io a ratsy fa vakiko aminao vetivety a ny mombamomba azy a mba haizanao azy nomery 1434 nomery toko fa 4 de ny andigniny fa 4 toy zao ny vakiny ato amin'ny andigniny fa 4 araka ny isan'ny andro 70 zay ny saina izay ny fonanareo tany ka ny andro iray ho solonareo taona iray avy no hitondranareo ny helokareo 70 taona ka de fantatrareo ny fahafoizako anareo eto zany de fa niazavainy soratra masina tsara hoe andro ray solonareo taona ray zay zany fa nisan'ny jiosy rehefa miresaka zany zareo andro ray a de solona tao ka raha vao manao hoe fetrandro ray zany a de taona ray zay fetrandro fito zany a de taona fito izay zay zany mombamomba niny mazava be angamby iny tany patron max tanteraka mikasika an'iny fetrandro iny a hoe tsy fetrandro ray arabaky teny io fa fetrandro fito io zany de fito taona izany zany hoe nandritsy ny fito taona tanteraka zany Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna no tsy tompony tenany fa nivadika biby ologno lasa biby ologno zany izy a biby olona nihinana bozaka nihinana ravinahitra regny ka raviravinahitra regny zany nohanity Nebukadnezara ty nandritsy ny fito taona satria voasazy zany izy tamin'ny fotoana io a lasa adala lasa lefaka tanteraka zany izy a lasa gegy adala lefaka de tsy nahatsiaro tena nandritsy ny fito taona satria voasazy sasiny Jehova zavantranga taorian'izay anefa rehefa tapitra ny fetrandro fito na fito taona araka ny fanisan'ny jiosy fito taona arabaky teny araka fanisan'ny jiosy de niverina ndray zany ny sain'ny Nebukadnezara mpanjakan'ny Babilôna ka nahatsiaro teny izy a ka niverina na nandeha nody tany Nebukadtany a Babilôna indray rehefa niverina zany ty Nebukadnezara ty a de nahatsiaro tena tsara izy a ary niverina tamin'ny fanjakana indray somary enjaenjana le izy a satria ny mahenjaendrana anazy zany a le nahatanterahany le fahitana tamin'ny Nebukadnezara nefa ny zavanahagaga zany hoe kakazo ny resafina taria de lasa Nebukadnezara zany no nidiran'le resaky tsika moa tsy de mahafantatra loatra hoe resaka kakazo zany ane tsy tokony hidiran'olombelo naninona lasa Nebukadnezara ndray voaresaka kakazo nefa nyresafiny Jehovandriamanitra taria hoe fotapao io kakazo io a de avy eo fetrandro fito ny lanio aminy de après an'izay izy avelao aniry any de nefa Nebukadnezara zao nihitatsika teo a rehefa nanandra-tena de izy no tratra am'le sasy ka izay le mahatonga zao hoe ny baiboly angeo raha voaresaka boky ny Daniela sy Ezekela zany a ary ny boky ny apokalypsy zany resaka apokalyptika daholo zany zava-miafina daholo zany rehetrarehetra zany ka tsara no arahanao kodikody ny apokalyptika reto anao zao de tsy maharaka an'izany hoe ina nidiran'ny Daniela sy nidiran'ny Ezekela nidiran'ny raha karan'zany ina nidiran'ny Joda sy Nebukadnezara amin'ny raha karan'zany ya ka izay le mahatonga za mampirisika anao atrany zany hoe andeha ihemy fampianarany marika tatandraza fa ny baiboly rehefa miresaka kakazo de miresaka fanjakana le izy
ohatra fotsiny zao resafintsika ny Ezekela 31 jusqu'à 14 raha vakinao ny Ezekela toko faraka amin'ny telopolo ny andiny voalohany hatramin'ny andiny efatra amby folo de mitanisa mihitsy izy ny karazana kakazo ao kakazony kakazony Egypte kakazony Caprizose kakazony Lebanone kakazony zao resiny kakazony tany amin'ny saedenan'Andriamanitra de nanandratena le kakazo de nitena tamin'ny lanitra rehefa nitena tamin'ny lanitra le kakazo de no kapain'Andriamanitra le hazo mba tsy hanandratany tena itsony de ampidina hatrany amin'ny lavaka tsy tanao nany tanao zay resaka kakazo sola resafiny hoe ny kakazo ry de nateliny kakazo ry resiny le kakazo ry nanandratena ny kakazony zao ny kakazony zao nanandratena ny kakazony Egypte nanandratena ny kakazony Asiria nanandratena ny kakazony Babylone satria reo manko firenena natanjaka daholo reo firenena natanjaka daholo teto amin'ny firenena reo firenena natanjaka voalohany ny Egyptiana firenena natanjaka faharoa ny Asiriana firenena natanjaka fahatelo Babylone ary samy nilaza ny tena no Andriamanitra kakazo tena ny tena tamin'ny lanitra tany daholo reo kakazo rehetrarehetra voalaza reo samby kakazo ny tena tany amin'ny lanitra anao n'Andriamanitra tsy misy kanto mikapain'Andriamanitra any ka eto zany de mampahafantatra anao fa raha vao miresaka kakazo ny baiboly de mailo anao fa fanjakana le resafin'ny kakazo ohatra fotsiny ataotsika hoe miresaka zao Jesosy hoe ny fanjakan'ny lanitra de tahaka ny hazo voatsinapy kakazo voatsinapy de kely ny andohan'le kakazo voatsinapy fa lehibe le ny hafaran'le kakazo voatsinapy fanjakana nge le resafiny Jesosy am'izay hoy Jesosy hoe raha izao hazo lena no ataon'izao fampijaliana sy fampahoriana zao ahoana ndray raha nareo hazo maina tanao zay satria Jesosy Kristy zany de hazo lena de reo fanjakany rehetrarehetra le fanjakan'olombelo zany fanjakana hazo maina fa fanjakana nge zany raha miresaka ihany koa ny Ezekela ry hoe mikasika ny fanjakany Joda sy ny fanjakany Israely zay zararoa natambatsy Jehovah'Andriamanitra tamin'ny taona maina de hoy Jehovah'Andriamanitra hoe mangala tapakazo roa anao de atambaro entananao ny kakazo roa de natambatry ny Ezekela satria le taona maina zany natsangana de hoy izy am'izay Jehovah'Andriamanitra atambaro eny le kakazo roa natambatra ho tahaka niny hazo ray natananao ny fanjakany Israely tanao fa minanina olo Israely ho lasa fanjakana tokana kakazo ny lazainy teo ka raha vao miresaka kakazo tsika atao amin'ny bokyny Apokalipsy bokyny Daniela bokyny Ezekela de efa miomana anao zay fa fanjakana le resafiny eto fa noho inao tsy mahatakatra baiboly tsy mahalala soratra masina zany de tsy hainao mihitsy hoe inona moa nidirany kakazo amin'ny fanjakana ka eto zany mampahafantatra anao fa misy zava-miafina angeo tsy takatsy ny sainao misy zava-miafina fa tsy takatsy ny sainao mbola maro secret tiako ampahafantarina anao fa mety tsy ho zakanao le izy de aleko zany tsotsatsotsa kely foana ny ambarako aminao tsikelikely aloha tsy tonga de mampahafantatra zava-dalina anao fa manjary lasa sahirana be anao fa leo ataoko tsikely aloha le fampianarana miditra any aminao fa manaraka za de ampahafantatra anao zava-dalina maro samihafa ampahafantarako anao ny secret miafina maro samihafa fa leo ataoko tsikely le izy satria mety ho nerveux sainao ho trouble ary mety tapy malaky anao de ho lefaka am'izay bakeo lasa gegega daladala de za ihany lasa manana problème manjary sahirina atsika fa manjary fen'olo aria 18 Antananarivo ariky ana 18 nge zay fa fen'olo any de mbola ampina any koa de ho fenoina olo ka leoko zany mba atao moramora le fampianarana mba tsy hafen'olo any amin'ny 18 any Antananarivo 18 any tiky anlaka misy any ka aleoko zany ataoko tsikelikely le izy mba hatonga anao zany mba hoe tsy ho lefadefaka eto manjary milefadefaka anao de ho avy raha ty anao kasiky maraka amin'ny kasikety am'izay bakeo mba tonga anao tsy anao kasikety sy anao kasiky zany da leo ataoko moramora foana ty zavatra ty mba mandetsiky moramora le izy mba tsy ampitapy anao mba tsy halefadefaka anao am'le izy zay le mombamomba niny zany fa atao fa mazava be aminao mombamomba niny fagnazavana momba niny kakazo eny hoe dikany kakazo ane de fanjakana izy iresaka Apokalipsy moka za io rehefa ary afarafarany de mino fa tena hazava aminao am'izay zany hoe ay zany ka izay le dikany izy mazava de mazava igny ary tena Petromax tato be zay mombamomba niny zany fa araka le voalazako tery aloha moa zany tsy resaka hoe fanjakany Nebukadnezar rery ihany no voalaza eto ary tsy Nebukadnezar mpanjakany Babyloniana nanandratena nanao ny tenan'Andriamanitra
fa nisy koa mpanjaka anankiray koa zay voaresaka nyty faminaniny aty koa nanandra-tena koa nanao ny tena no Andriamanitra tsy iza zany fa ny fanjakany Joda ny fanjakany Joda koa de nanandra-tena nanao ny tena no Andriamanitra ary nilaza fa izy no Andriamanitra avo indrindra ary kakazony tena tany amin'ny lanitra koa zany fanjakany Joda zay noentiny Zedekia mpanjakany Joda sy ny fanjakany Nebokadnezara mpanjakany Babilôny ihany voaresaka tamin'ity fahitana ity fa tafiditra ihany koa ny fanjakany Joda noho izany dia oravana koa ny fanjakany Joda ka ho fetrandro fety koa no olanina aminy ny any Joda moa raha ampahatsahivina atsika mpanaraka sy mpanaraka fampianarana eto amin'ity toerana ity ny any Joda zany fa nahazo sazy taloha mihitsy zany izay na tonga ny Danielam-paminany laza fa itenge tsy anao ty sazy ty fa any Joda satria fa hitany Daniela zany fa voasazy zany Joda satria ny any Joda zany fa voasazy talohan'ny Nebokadnezara fa ny any Joda zany nandeha lavalava zany anazy ka tsy nijanona mihitsy ny anazy raha tsy taty aoriny fa ho aza vaiko tsy prieny moa ny sazy nazo ny Joda fa ny any Nebokadnezara moa fa mazava iny ny any Joda zany ny voasazy koa Joda satria lasa kakazo ny tena tany amin'ny lanitra koa izy ka nanandra-tena nolaza ny tena no Andriamanitra ka nirehetra ny fahatezeran'i Jehova ka nandrava tanteraka ny fanjakany Joda ary nanaisotra ny fanjakany Zedekia mpanjakany Joda tamin'ny fito senjato dia niravany Nebokadnezara mpanjakany Babilôny Jerosalema ka noenty ny vahoaka jiosy rehetra mbaobabony ary nanomboka teo dia nitsahany Jentlisy Jerosalema ka tsy nitsahatra mihitsy zany raha tsy tapitra ny fetrandro fito rehefa hitan'i Jehova zany fa nanandra-tena faratampy ny fanjakany Joda zay noentiny Zedekia dia noravana tanteraka zany ny fanjakany Joda tamin'ny fito sy eninjato rava zany fanjakany Joda tamin'izany fotoana zany Zedekia tena nahazo marary mihitsy ary nanomboka teo no itsahana i Jerosalema nitsahiny Jentlisy Jerosalema araka ny filazantsarany Lioka atoko faraka amin'ny 20 Lioka 21-24 hoe dia ho itsahiny firenena izy mandra-pahatapitry ny andro voaterina ny hoe mandra-pahatapitry ny fetrandro fito dia ho voaitsakitsaka zany Jerosalema ary hitatsika zay fa tena no itsakitsahina tokoa Jerosalema nataon'olo valakosoa aby Jerosalema tena nataon'olo fagnariam-pako nataon'olo fagnariam-pako Jerosalema satria voasazy nanomboka tamin'ny fito senjato i Jerosalema ny voasazy satria i mpanjaka Zedekia tsy nahay miaina tsy nahay nitondra fanjakana ka nosaziny Jehova tondra fahatsana fanapotena ho an'ny Israely tanteraka nge zavatra nataon'ity Joda ty nataon'ity Zedekia ty zay nahatonga ny Jerosalema andrakandroany tsy tafavoaka satria efa nesorona taminy raha rehetrarehetra Zedekia mpanjakany Joda moa novonoina tamin'izany fotoana zany dia nesory ny Jehova taminazy ny fitondrana dia nomena an Jesosy zao ny voalazany Ezekiela toko faraka amin'ny 20 momba ny fanesorana n'io fanjakana io tamin'ny Joda nomena an Jesosy na Davida fanahy Ezekiela toko faraka amin'ny 20 dia ny andigniny fahatelopolo atsy amin'ny andigniny faha 12 Ezekiela toko faraka amin'ny 20 dia ny andininy fahatelopolo atsy amin'ny andininy faha 12 vakina toy izao amin'ny anaran'i Jesosy zay voasoratra ato ary ianao rahalay ratsy fanahy voatsabaka dia ilay mpanjakany Israely izay tapitrandro amin'ny fotoana amin'ny heloka mahafaty izao no lazain'i Jehova ho esorina ny amama zany hoe ny fanjakana sy ny fitondrana sy fiandrana sy ny teny ary halana ny satroboninahitra ny krôna tsy ho anao intsony ireo asandratra ny iva ireo jiosy aty a Madagasikara haetsy ny avo dia ireo jiosy any Jerosalema any Israely avadiko ny fanjakana ho any amin'ny lanitra ara-panahy avadiko ny fanjakana ho aty a Madagasikara
avadiko any tontolo fahadimy zany kosa aza dia tsy mba haritra mandra-pahatonga an'izay tena tompony tokoa teo omeko azy izany any hoe omena n'ilay tena tompony de Jehova la YHWH rehefa tonga any amin'ny tontolo fahadimy any zany ange de tena mampisaintsaina anao zany zavatra zany raha olona mpandalina soratra masina ianao zany de tokony hampisaintsaina anao zany hoe ty sazy nomeny Jehovandriamanitra ny Joda ty fanjakany Joda ty tsy vitany hoe nesorina tamin'ny Zedekio ihany fa nalaina tanteraka mihitsy ny fitondrana hamama nesorina ny fitondrana sy ny te-panjakana fanapahana miaraka amin'ny couronne rehetrarehetra ny fahefana rehetra ny fanjakan'Andriamanitra dia nafindra de nahetry zany ny avo satria manandra-tena nareo any Israely nareo taranaky Joda any Israely ange manandra-tena nareo any satria nareo le taranak'andrina de manandra-tena fa izahay aty Madagasikara zany zay taranaka miaramila de izahay zany no nahetrinareo kanefa Jehovandriamanitra lay mitsara tsy miangatra zany inareo le andrina indray no nahetry fa izahay le miaramila taty Madagasikara nasandratra indray zay zao zay no voasoratra ahetry ny avo asandratra ny iva any Madagasikara zany hoe avadiko ny fitondrana hoe sy Jehovandriamanitra ara-panahy aloha voalohany avy eo avadiko indray aranofo a Madagasikara io fa le ara-panahy any an-danitra fa le aranofo a Madagasikara avadiko indray any amin'ny tontolo fahadimy any vao omena le tena tompony amin'izay le YHWH Jehovandriamanitra za rehefa nandinika an'io Ezekela io tena resy lahatra ary tena resy lahatra tena hitako zany n'Andriamanitra io kay tena miteny ho Andriamanitra io zany ary ty baiboly ty zany rehefa nataoko ny fandinihana tena miresaka i baiboly io fa itsika tsy mahalala le batako bolany le tsy mahafata drabako sisy raha hay mifataky sady mitaky itsika zany tsy mahalala raha resafy ty baiboly ty fa raha mba nandalina soratra masina io ihany ianao oy ianao zany tena resy lahatra manaka zao hitanao ety fa tsy koraniny efa moramora hely malo fa tena resy lahatra tanteraka satria hitako zany le izy tena hoe mipetrapetraka le raha olona ny programme n'Andriamanitra mipetrapetraka ary hitanao le preuve rehetrarehetra le proof le mipetrapetraka mihitsy hoe atreto de maketo de oe zaho de fa tsy manakambara resy lahatra amin'ny soratra masina efa tena resy lahatra raha jerenao anatin'ny kiboko any hatrany amin'ny tsy naimenako any de tena resy lahatra tena marina ny tena naresy lahatra nakay aminazy io moako zany de ny hoe le fomba nanesoran'Andriamanitra ny fanjakana io teo am-pelantanany Joda zay mpanandra-tena de navady no ara-panahy any an-danitra tamin'ny 1914 izy io de nampidinina indray navadika fandroany aty Madagasikara tamin'ny 2012 navadika ho aty amizay amin'ny fanjakam-pisorona 2018 de aveo de ho alefa amizay amin'ny tontolo fahadimy zaho koa ne tena resy lahatra zao hitanao eto resy lahatra zao hitanao efa tsy haiko eky raha koraniko eto eny fa tsy manakambara zao hitanao io satria ny fahareseko lahatra zany efa tena tato be mihitsy faharesy lahatra faratapo ka asakasakanao fa raha ty zalahy tena hanjary mariny manafinakay manjary
hoy izy rangahy zay antsoiagny zay hoe izy koa zalahy raha manjary karaha zay hoy izy le rangahy antsoiagny zay tiavy raha manjary ka raha manjary karaha ty zalahy ehe tena mahafinaritra ka asakasakanao ihany a fa za aloha tena resy lahatra zao hitanao eto fa tsy haiko tsony raha koraniko raha ho resafiko zany fa tsy haiko tsony satria efa faratampony fahareseko lahatra satria nalaina le izy a de nandesina aiky le ady tany an-danitra reny zany ka lefa mandeha anazy tany an-danitra ay lefa tonga avy nitsosy tamin'ny 1800 reny ka zany a taty Madagasikara reny zany nametraka azy tapazengatara de ay zany ka le fanjakana am 2018 io zany le fanjakana lefa izy ka io le fanjakana 2018 le haorina eto Madagasikara io kay le Jerusalema ravana tary zany afindra Madagasikara oe nanjary tena resy lahatra ne zao hitanao eto resy lahatra raha ianao koa mbola tsy resy lahatra tena fahavalon'Andriamanitra ianao ary tsy misalasala mihitsy aho miteny anao hoe devoly hitamaso ianao raha mbola tsy resy lahatra tena marina le zany raha ianao tsy resy lahatra am'zany raha resafiko zany efa tsy olombelo eky ianao fa devoly satana ary tsy tokony ho velomina amty Madagasikara ty mihitsy ianao raha mbola manohitra zao fampianarana zao tokony ho izy ianao tokony ho esorin'Andriamanitra eto ambony ty tany ty satria efa fahavalon'Andriamanitra lehibe zany zavatra mahazava karaha zany ranga mahazava le zany azala zay le izy tsy haiko anao za aloha tena resy lahatra miaiky amty Jehovahandriamanitra ty tena miaiky zay le izy mazava iny nefa na de teo aza zay fandravan'Andriamanitra zay a io fanjakan'ny Zedekia io fanjakan'ny Joda io a de narovan'Andriamanitra ihany ny fanjakan'ny Joda satria ny fanjakan'ny Joda dia araka ny voalazan'ny tsojano zay nomeny Jehovahandriamanitra ny Joda tany amin'ny Genesis 49 tany a rehefa nahazo tsojano Joda le zanaka 12 Jakoba de ny tsojano ny azony Joda tamin'izay fotoana zay tamin'ny Jakoba rainy de hoe nitehi-panjakana tsy ala amin'ny Joda mandra-pahatonga ny silo Jehova manko le silo zany hoe tsy ala amin'ny Joda zany ny fanjakana mandra-pahatonga ny silo mandra-pahatonga ny Jehovahandriamanitra any amin'ny tontolo fahadimy de dika zay zany ny fanjakana ty zany a ho amin'ny anaran'ny Joda foana tsy maintsy amin'ny anaran'ny Joda ihany ny fitondrana zany a mandra-pahatapitry ny fehim-potoana iny mandra-pahatonga ny silo any amin'ny tontolo fahadimy zay zany nahatonga nyty fanjakan'ny Joda ty a na de navady kara-panahy izy io fanjakana io a de mbola fanjakan'ny Joda ihany titre satria voalaza fa io asio fe fotsiny ny fotony zany hoe ny fotony iny tsy nidoran'Andriamanitra napetran'Andriamanitra foana ny fotony tsy napetrana tsy niesory le fotony mandra-pitsiriany mety tsiry io fanjakan'ny Joda rehefa Jesosy Kristy mitondra mahazo fanjakana Joda mitsiry le izy mitsiry io rehefa tonga ty Madagasikara am 2018 fanjakan'ny David mitsiry daholo fa ny tena nahaliana be anakay aminazy zany de hoe na dia teo aza ny fanesoran'Andriamanitra an'le fanjakan'ny Joda nandravana anazy a navady kara-panahy le fanjakan'ny Joda kanefa mbola Joda ihany titre any tany an-danitra tamy 1914 na dia nafindra Madagasikara koa io fanjakan'ny Joda io atya fanjakana ty Madagasikara am 2018 avy zao de mbola fanjakan'ny Joda ihany io fanjakana io Israelianina nge le hitondra anazy io ary amin'ny tanin'ny Israely le petrahany azy io am 2018 any Salo tendrombohitry ny Solomon taony ny Israely ny vatana taony Israelianina tamin'ny andron'ny fangalana volamena teto no entiny ry Benaia sy ry Aday zanaka malagasy roa zay nitondra ny zareo teto de tsy maintsy ao foana koa zany no anorenana ny fanjakana any Salo tsy miala amin'ny Joda ihany ange ny fanjakana satria efa voalaza fa ny tehi-panjakana tsy ala amin'ny Joda mandra-pahatonga ny silo hoy izy ny tsojano voarain'ny Joda tamin'ny Jakoba araka ny Genesis toko 7:7
zany mandrapahatonga any amin'ny tontolo fahadimy any amin'ny lanitra fahadimy any amin'ny paradisa ny tany vaovao sy lanitra vaovao zany a any amin'ny fiaina mandrakizay zany de tsy ala mijoda ny fanjakana agny zany vao tapitra ny mandat hitondrany joda zay nge le maharesy lahatra anakay fa le izy zany tsy takatsika mpianatra baiboly le zavatra ohatran'izany tsy takatsika mpianatra baiboly le zavatra hoe miresaka fanjakana tena lalina be nge ty fetrandro fito voalazany Daniela toko faha-efatra andiny fahatelo amby folo ty ohatsika théologiana directeur doctorat théologiana rehetrarehetra zao de agnomby magnety raplany daholo nareo de agnondry mijery télé de tsy hitako zay nianaranareo théologiana tany sasany nianatra tany a France nianatra théologiana tany États-Unis nanina nandany fotoana tany théologiana lany fotoana nianatra tany amin'ny salta sekoly ambony théologie nianatra tany amin'ny STPL nianatra tany amin'ny safala nianatra tany amin'ny école biblique maneran-tany manina nandany fotoana tany nefa tsisy raha hay akory zao tsisy raha fantatsinareo aby raha resafiny ty fetrandro fito ty de mijery fotsy nareo hoe ino moa voalazany Daniela toko faha-efatra andiny fahatelo amby folo resaka fetrandro fito tsy hainay io hoe apocalyptika moa io de tsy hainay fa zay tany amin'ny école biblique tsy nianatra momba ny apocalyptika zany soa ihany nanagna ny marika tatandrazatsika soa ihany nanagna ny marika tatandrazatsika i marika tatandraza nianatra tany amin'ny sekoly biblika faratapony lanitra tany an-danitra tany nanarako tany reo apocalyptika ray manontolo reo inona moa zava-miafina agnatin'ity bokyny apocalyptika rehetrarehetra reto fa mila fantatro reto zava-miafinafina aby agnatin'ny soratra masina reto no azavany Jesosy Kristy amiko antsipiriany ry havana momba ny bokyny apocalyptika ray manontolo rehefa no azavany izy ireo antsipiriany tamiko reo de nazava tamiko ny secret soratra masina zay mahatonga ny marika tatandraza am'izao fotoana zao manam-pahaizana tampony momba ny théologie na docteur théologiana zany mbola tsy mahalary marika tatandraza zany raha ametrako fanontaniana mandra-pahafatiny tsy voavaliny zany oa aza mitonatona makatena reo docteur théologiana olombelo reny fa reo nianatra école biblique olombelo reny aza mandehandeha amiko aty fa marika tatandraza ke tsy raha nianatra tety ambony tany fa nianatra tany an-danitra ary faratapony momba ny théologie marika tatandraza raha ianatra zavatra zany marika tatandraza ke nianatra tany an-danitra ary faratapony momba ny fahaizana zavatra rehetra fa tsy hoe baiboliana zavatra rehetra nge hainy marika tatandraza marika tatandraza nianatra momba ny biologie sy ny géologie nianatra ny théologie ihany koa champion marika tatandraza raha resaka hoe biologie champion zany za géologie champion zany za théologie champion za nianarako tany an-danitra daholo zany rehetrarehetra zany tany an-danitra nianatra an'izany ary faratampony tokony tsy hoe docteur théologie zany marika tatandraza fa savant théologie mihitsy faratampony momba ny théologie gitraka za moa tsy reharehan'izany fa hatram'izay nafenoko foana io zavatra nafenoko ange nanao sary maty avao zao hatram'izay nafenoko anareo le izy zay natonga zao resaka amin'ny pasteur ray aman-dreno ampianaro zao tompoko zany foana ange nataoko tamin'ny pasteur reny hatram'izay pasteur ray aman-dreno ampianaro zao ray aman-dreno satria zaho moko manetry tena be moko zao hitanao manetry tena be zao tsy de manahaky le olo misehoseho reny zaho zany manetry tena foana de miresaka amin'ny pasteur reny ray aman-dreno tezao zao tompoko fa za mila fitezana mila mpianarana zao zany nataoko hatram'izay nefa zao hitanao fa dinosaure fa tena gitraka be mihitsy faratapony fa mody mana sary maty aho zany mba hitsarako azy zareo mba ahitako hoe atraizako reto olo reto fa tena marina tena faratapony zao momba ny zavatra rehetra zay mahatonga an'ireo mpianatsiko reo tsy mahafoy ahy azay mahatonga an'ireo vahoaka malagasy reo tena tsy mahafoy hoe marika tatandraza zany ane mamy zany marika tatandraza mamy zany mamy zany marika tatandraza mamy tena mamy zany marika tsy foin'olo ange marika tatandraza tsy foin'olo marika tatandraza betsaka ny mpakafy zany marika tatandraza eto Madagasikara maneran-tany any amin'ny internet sy any amin'ny karabôly jiaby jusqu'any amin'ny canal centre rehetrarehetra any mandeha maneran-tany any be da be ny mpakafy marika satria ino izy anao tian'olo marika tatandraza satria mahafinaritra be nge le zavatra resafy marika tatandraza no zao zavatra hitanao zao fotsiny de fa profo zao na ianao zao de makafy be anao io ozy anao nahy za koka zay mihitsy zay le izy tena zay le izy manetananao an-trany aho mba azotanao ho lasa lavitra ingenao io ho lasa lavitra ianao après an'izao za tena milaza aminao fa raha mitohy ty fianarantsika ty ianao tena ho lasa lavitra mihitsy
tena ho lasa lavitra anao ary anampahaizana faratampony anao apres zao tsy tsapatsapanao dolo paster regny ho azavainao aminao azy aminazy tsy prieny marina hoe zao nge paster ny tena marina ary ty fampianarana teneniko teo izy anao fampianarana originaly avy any an-danitra fa pe paster tsy manakambara intsony izy zay le mazava iny mazava iny mazava iny horesafiky etondray ary nazahoan'ny fanjakany joda fitondrana satria noravana zany le fanjakany joda hitatsika teo a noravana le fanjakany joda de fetrandro fito no lanina aminy de noravana zany izy de miandry fetrandro fito tapitra zany a vao mahazo fitondrana indray a ny fanjakany joda nanomboky tamin'ny fito senjato zany a no rava ny fanjakany joda de ny fanontaniana miperaka zany eto amin'ny toerana ity hoe raha rava ary ny fanjakany joda mbola possible hazo fitondrana indray ve joda possible satria tsy ala amin'ny joda ny tehi-panjakana mandra-pahatonga ny silo any amin'ny tontolo fahadimy any i silo de Jehovandriamanitra na dia rava asa ty voasazy joda tsy maintsy verina amindray ny fanjakana rehefa tapitra ny fetrandro fito ny fanontaniana mipetraka de hoe ovina ny fetrandro fito vao tapitra hahazahoan'ny joda ny fitondrana hovaliko indray zay fanontaniana zay eto amin'ity fampianarana manaraka ty rehefa tapitra ny fetrandro fito zay no laniny fanjakany joda tena hazo fitondrana indray izy tamin'ny 1914 aorian'ny Kristy vao tena lany tanteraka ny fetrandro fito zay nilazainy Daniela mpaminany nanomboka teo vao nahazo fitondrana indray ny taranaky joda ka i Jesosy nofinoa zany hoe ny fanjakany joda zany a rava nanomboka tamin'ny fito senjato de tamin'ny 1914 zany a vao tapitra le sasy teo zany zareo vao nahazo fitondrana indray enjakenjana zany a nefa ny Nebukadnezara araka ny anaratsika tery aloha fito taona arabaky teny fa nanina ny any joda no lasa lavabe tao zany satria nomboka tamin'ny fito senjato jusqu'à 1914 ela nge zany ela be zany tena ela be zany satria io zany no danty nazahoan'ny fanjakany joda fitonjana io le danty 1914 io ny profo manamarina zay fa io tokoa le danty nazahoany ny fitondrana de zao tamin'io fotoana io 1914 io zany de nisy ady tany an-danitra voalazany apocalypse 12 io a andiny fafito atsy amy andiny faharoambifolo apocalypse toko faharoambifolo de ny andiny fafito atsy amy andiny faharoambifolo toy zao zany voasoratra ao a ary nisy ady tany an-danitra i Mikaela sy ny anjely niady tamin'ny dragona ary ny dragona sy ny anjely koa de niady nefa tsy naharesy ary nazery lay dragona de menarana ela de satana devoly zay namitaka zotoro ary niaraka nazera taminy koa ny anjeliny rehetra nazera tamin'ny tany io a ary nisy eo enanao hoe mifaliary lanitra tsy zay eo aminy fa efa nazera lay fahavalo mpiampangatsika ary efa nanjaka Kristy ny fanjakana de fa azon'ny Kristy Jesosy fa i satana devoly fa nazera tamin'ny tany fa loza ho anareo tany any koa anidina aminareo ny devoly sady manafatezera marina zany fa rehefa nampidinina tetenga satana devoly teraka première guerre mondiale ady lehibe voalohany fa tamin'iny nge ny deklarena le fanjakan'Andriamanitra tany an-danitra nahazo fitondrana ny taranaky joda tamin'iny fotoana iny nahazo fitondrana fa le izy moa zany somary gagagaga foana ianao zany hoe ohatraohatra mahafanina le izy ianao satria ny any Nebukadnezara fito taona fa nanina ny any joda indray lasa ela be fa ngatsy fetrandro fito indray ny any joda fetrandro fito ny any joda fetrandro fito koa ny Nebukadnezara fa araka le fanazavako tery aloha de hoe ny any Nebukadnezara fetrandro fito arabaky teny fito taona arabaky teny fa ny any joda indray a fetrandro fito taona ara-panahy
ara-panahy eo ara-panahy ara-panahy ny anankiray Nebukadnezar nge olo tsy ara-panahy mpivavaky ngara Nebukadnezar raha fantatry zany resaka ara-panahy zany tsy raha mandeha araka ara-panahy tsy raha ara-panahy ty Nebukadnezar ka tsy maintsy ara-nofony anazy de natao ara-nofo be zao satria olo mandeha ara-nofo fa fanjakany Joda nge mandeha ara-panahy olo ny fanary olo ara-panahy de tsy maintsy mandeha ara-panahy koa ny anazy de zay mahatonga azy 7 taona arabaky teny any Nebukadnezar ara-nofo satria izy ara-nofo mandeha ara-nofo fa ny any Joda mahara-panahy azy de mandeha ara-panahy koa ny anazy fa zany resaka kodin'Andriamanitra daholo zany rehetrarehetra zany anontsy fahalalantsika apokaliptika zany de fanina anao rehefa tsy maharaka an'le izy tanteraka ara-panahy tamin'ny fanjakany Joda ary nifetrany fito satria tany an-danitra izy no natao satria tsy zavatra tsy natao tety an-tany zany izy io fa natao tany an-danitra de Jesosy moa nanatanteraka azy tany de tsy maintsy natao ara-panahy Jesosy koa moa fanara azy teo de tsy possible atao ara-nofony momba ny Jesosy fa tsy maintsy ara-panahy tsy 7 taona arabaky teny toy nahazo Nebukadnezar mpanjakany Babilôna akory izy io fa 7 taona ara-panahy koa zany 7 taona izany raha vadika ara-panahy de toy zao zany ny fetrandro ray sy ny fetrandro roa ary atsasaky ny fetrandro de manome 3 taona sy tapany namaky apokalipsy anao nivakinao tsara i apokalipsy io raha ohatra anao fa namaky apokalipsy boky ny apokalipsy apokalipsy 12 andiny fahaenina sy 7 fa zay ny voalaza ao nambarany apôstôly Jona ao amin'ny boky ny apokalipsy fa ny 3 taona sy tapany de misy 960 andro andao nge vakitsika vetivety ny baiboly anamarinako an'izay fa somary fanipanina kely anao raha fahitako azy andraso vakiko aminao vetivety ny apokalipsy apokalipsy 12 de ny andiny fahaenina sy ny andiny fa 7 satria apôstôly Jona niresaka anazy io ndao vakiko aminao ny apokalipsy 12 de andiny fahaenina sy ny andiny fa 7 zao ny voasoratra ato amin'ny apokalipsy 12:6 aloha raha vehivavy kosa de nandositra tany anefitra izay misy fitoerany namboarin'Andriamanitra ho azy mba hivelomany 700 amby arivandro 1260 jours de avy eo koa amin'ny andiny 7 ria ary lay vehivavy de nomena elatra roa amin'ny voromaherina lehibe anodinany ho any anefitra ho any amin'ny fitoerany izay hitezana azy fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro mbola le 960 ihany nefa nataony taona indray le izy teo navadiky ny taona le izy raha vadika taona izy io de fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro nanao fotsiny ane manao calcul fotsiny anao hoe volana ray misy 3 amin'ny calendrier jiosy misy 3 andro volana ray amin'ny jiosy de total io zay natao fois zay hoe 1 mois 30 jours amin'ny jiosy de manome fery zany manome 3 taona sy tapany foana 960 andro foana zany 3 taona sy tapany na 42 mois na fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro ka fetrandro ray fetrandro roa fetrandro ray fetrandro roa zany atsasaky ny fetrandro na 960 andro zany io raha ampitombona roa zany io zavatra io ampitombona roa atao ampitombona roa zany de manome zany ohatra hoe fetrandro ray fetrandro roa atsasaky ny fetrandro na 960 andro atao fois 2 de manome 2,500 2,500 sy 2,000 andro 2,500 sy 2,000 andro zany hoe 2520 jours raha atao 2 fois zany io zavatra kanefa le raha zavatra resafitsika eto zany hoe tsy arabaky teny ohatra nanony Nebukadnezar le izy fa ara-panahy ka ty 2520 zany jour ty tsy maintsy avadika ara-panahy io avadika taona mihitsy zany le izy satria taona le izy araky le voalazany Ezekiel 4:6 raha vakinao Ezekiel 4:6 io de milaza hoe ny heloko ny Joda ray taona ny heloko ny Joda ray andro
de soloana ray taona ny elokony joda ray andro soloana ray taona ny elokony joda ray andro soloana ray taona zany hoe io roapolo sy dimanjato sy roa arivo andro io zany avadika taona kiraikiraikiraikiraikiraiky taona izy Jehova araky ny Ezekela 4:6 avadika taona reo izy Jehova Andriamanitra de manome zany hoe roapolo sy dimanjato sy roa arivo taona zany faharetany sazy zay nahazo any Joda gidraka zany gidraka zany ara-panany izy fa raha arabaky teny io de mipetraka amin'io le roapolo sy dimanjato sy roa arivo andro fana fito taona fana zany alo izy ara-panay de navadika taona araky voalazan'ity Ezekela 4:6 ty satria Jehova mihitsy ny teny hoe avadio taona daholo sazy ndray andro de tsy maintsy roapolo sy dimanjato sy roa arivo taona le izy zay zany faharetany sazy ka raha atao kajikajy zany zay zavatra zay manao kajikajy zany tsika ho kajikajitsika zany hoe tena mitombina tokoa ve fa fetrandro fito io raha manao kajikajy zany tsika hoe naharitra roapolo sy dimanjato sy roa arivo taona marina ve ny faharetany sazy nahazo any Joda de hitanao fa mitombina ange io tao ange tsika nanao kajikajy ataterana zany ohatra hoe raisitsika zany le daty fito sy eninjato naharavany Jerosalema satria nanomboka teo many sazy ny poitra teo le daty naharavany Jerosalema tamin'ny fito sy eninjato io de manisa zany tsika manomboka amin'ny fito sy eninjato io zany isaitsika eo manisa tsika midina tsika jusqu'à amin'ny taona 1 alohan'ny Kristy satria tsisy taona 0 zany 1 dika zay fito sy eninjato zany analana ray fotsiny de lasa 400 sisa raha manisa ndray tsika manomboka amin'ny taona 1 ndray aorian'ny Kristy jusqu'à 1914 ihany zany ka raha fanampitsika zany le hoe 1914 ampina 400 égale roapolo sy dimanjato taona de tombina le izy 1914 plus 606 égale 2520 na roapolo sy dimanjato sy roa arivo taona na fetrandro fito ara-pana mazava tena tato be mitsy akonay tamin'ny 1914 zany izy anao le nazahoany Joda fahalevatena iaoa teo le nijoron'ny fanjakan'Andriamanitra ary zay na tonga ny daty iny miavaka ange ary iny daty iny miavaka iny daty iny atao amin'ny fivavahana kristiana amiray satria daty nazahoany Joda fahalevatena ny orenan'ny fanjakan'Andriamanitra tany an-danitra kanefa na dia naorina tany an-danitra tamin'ny 1914 voalazan'ny Ezekela 21 tary fa mbola havadika izy iny aty an-tany ndray aty Madagasikara amin'ny 2018 aby zao zay ny tena naharesy lahatra amin'ity zavatra ty tena resy lahatsa zao hitanao eto na ianao aza gaga mihitsy hoe gitraka zany ozy anao hoe na koa ozy anao enjana koa zany zay le ty fetrandro fito ty zany tena zava-dehibe indrindra ary tokony ho haitsika atao anatin'ny fivavahana kristiana amiray tokony ho haitsika lezy satria hahalalatsika tsara ny fandehan'le procédure narahin'le fanjakan'Andriamanitra hoe nakaiza le lalana nizoran'le fanjakan'Andriamanitra ary inona le hoe navadika iny ny antonatongavan Jesosy tamin'ny 1800 nandeha tamazoengana anaty ny crône sy ny seza hamama iny kay nanao ino izy kay zany problème avy tany Jerosalema tany zany no niatra jusqu'à andanitra tany kay zay natongavan'le fanjakan'Andriamanitra taty Madagasikara zay le mahatonga zao hoe mila mandalina angenao azy zany
mila mandalina anao fa zava-dehibe le izy ty. Zahay zao tsy nitakatsy anao zany raha tsy eto vao nahafantaranao azy. Zao anao vao tonga saina amizay hoe zaho nikay dikan'izy reny. Ka mazava angamba zay aminao, mazava zay le izy. Wala izy moa ny fanazavana fagnampy ny faratampony amin'ny manaraka fa zay aloha no mazakazaka anao. Nao ataoko eo manjary lefadefaka indray anao a tapy tanteraka eo fa mafy ane raha ty. Ka raha fitiniko zany a iny fetrandro fito iny zany raha fitinina zany izy iny a de toy zao a ny fetrandro fito zany a de sazy ho an'ny Nebokadnezara ara-nofo sy ho an'ny Joda ara-panahy. Ka ny an'ny Nebokadnezara tanteraka arabaky teny sazinazy 7 taona arabaky teny, fa ny an'ny Joda kosa ny sazinazy ara-panahy ka 7 taona ara-panahny anazy, kanefa samby fetrandro 7 ihany. Tadidivo anefa fa noho ny fanandratantenan'izy ireo nanao an'Andriamanitra tsy misy nahatonga le sazy. Ka noho izany niesorin'Andriamanitra tamin'izy ireo ny fitondrana, nefa naverina tamin'ny any a fa izao ny nafinaritra tamin'ny Joda. Niesorin'i Jehova tao amin'ny Joda ny anazy ka nafindrany navadiny ho ara-paraitany an-danitra ary navadiny ho aty a Madagasikara tamin'ny 2018 ary avadiny ny farany any amin'ny tontolo fahadimy mandra-pahatonga ny silo any amin'ilay tena tompony dia Jehova Andriamanitra. Ka zay angamba no namaranako azy tanteraka fa dia makasitraka anao a naharitra hatrany farany. Amin'ny manaraka aho mbola agnazava fampianarana lalina bebe koa momba an'izay a fa dia akasitrany anao a naharaka hatrany farany ny fampianarana zay nataon'ny apôstôly Marka tatandraza teto amin'ity toerana ity. Ka dia manao mandram-piano anao tompoko dia manao veloma tanteraka. Fampianarana iarahanao amin'ny ambassadeur lanitra dia ny apôstôly Marka Raza. Iraka lehibe farany ao amin'ny Apokalipsy. Iraka lehibe farany ao amin'ny Apokalipsy.